Akatsika atreo ireo vaovao manasongadina izay sehatra ara-politika izay. Nitondra fanazavana mahakasika ny nahatrarana ireo olona izay nikasa anondrana sarobidy tany Antalaha kosa ny fa 7 ny volana febroary teo ny komisera Olivier Saint-Marsan lehibe ny DST na ny sampandrara misahana ny fanaraha-maso ny faritry Madagasikara. Nambalany ary fa misy olona iray atao famitorana eo anivon'ny DST eto Antananarivo mahakasika n'ity raharaha ity. Nanomboka ny taona 2024 dia anisan'ny tondra resabe teto amin'ny firenena ny raharaha Andramena. Mifanilika ireo mpanao politika ny fandraisana andraikitra mahakasika io raharaha io. Raha ny fanazavana Andriamatora Ambelo San François Richard, tompona andraikitra misahana ny fanaraha-maso eo anivon'ny ministera ny tontolo iainana sy ny ala, dia misy ny tsy fahampian'ny mpiasa misahana ny fanaraha-maso ireo ala sy ny tontolo iainana eto Madagasikara. Lesoka izay anisan'ny mampirongatra ny fikirakirana tsokosoko sy ara-dalàna ny ala eto Madagasikara. Ny mpiasan'ny rano sy ny ala zany misahana ny fanaraha-maso. Raha isika dia eo amin'ny 700 fotsiny ny atao hoe agent forestier, izany hoe ny ingénieur, ny agent technique, ny agent technique misahana n'izay fanaraha-maso zay. Dia tsy sarotra amin'ny administration ny tena hoe mandresy tanteraka satria vitsy dia vitsy ny agent forestier. Raha oharina amin'ny habeny velaran-tany Madagasikara izay hoe 592 km² zay, izany hoe eo amin'ny 2,000 kilometra tour-jo zany ny andraikitry ny agent forestier anankiray dia vero amin'izany izy. Dia izay no mahatonga ny ministera miantso mangataka ny fanampiny ireo tompona andraikitra maro samihafa, dia ny eo amin'ny zandary zany, ny eo amin'ny maramila, ny eo amin'ny polisy sy ny douane zany mba hanjay anjara entina miady n'ity raharaha Andramena ity. Raha ny raharaha Andramena izay tratra teny Antalaha dia nanamafy ny tompona andraikitra fa tsy maintsy andrasana ny fiverenana Andriamatoa Baudithiery izay anisan'ny voaroroy amin'io raharaha io. Any amin'ny fitsarana vao hanomboka ny famitorana ifotony. Izao fotoana izao moa zany ireo olona 12 ireo dia efa any amponja daholo, fa mbola misy an'ilay anankiray zany izay verina fa anisan'ny hoe tompon'ilay azo izay no mety njareo DST aty Antananarivo. Tsy fantatra moa zany ny antony fa ny teknisiana kosa zany dia miandry ny fiverenan'io olona io, tsy maintsy atao fanadidina zany io olona io satria anisan'ny tafiditra ao anatin'ilay fandikan-dalàna zany izy. Andrasana zany ny valin'ny fitsarana momba ity raharaha Andramena izay tratra tany Antalaha ny fa 17 volana febroary lasa teo ity. Iza marina ny tompona andraikitra tamin'io raharaha io. Ny fitsarana ihany no afaka malizan'ny fanontaniana izany.